Nosokajin'ny UNICEF zo fototra tsy azo idovirana ary tokony hananany ankizy tokony omenany ankizy ihany koa zany ny zo milalao manahoana ny fanajana azy io eto Madagasikara voazy araka ny tokony izy ve izany hoentin'ny Lova-Ramanantsoa Christian Rakotomanga ato anatin'ity fanadihadiana ity ny valiny zay. Mitanatolana lehibe eo amin'ny firoborobona ara-batana ara-tsaina sy ara-tsosialy ho an'ny ankizy sy ny tanora ny lalao indrindra rehefa alarobia sy tolakandro. Fitaovana entina ampianarana ny fototry ny fiaraha-miaina amin'ny fiaraha-monina ihany koa izy ary mandray anjara betsaka amin'ny fitaizana ny ankizy. Ho an'ny Ifrahima 12 taona ohatra dia taranja baskety no tena ankafiziny hatramin'ny izy efa 12 taona. So zany entraînement kusana manao sady milalao mba fotoana tsy fianarana arby sabotsy lahady arby amiko misy tena mahafinaritra ka iarovana amin'ny zava-mahadomelina zany le izy. Mpilalao amin'ny kluba Masay Ifrahima amin'izao fotoana zao ao amin'ny Sokajy Kade. Ny mozika kosa no nisafidian'ny Sarika 12 taona ho fialam-boliny ary mianatra piano etsy amin'ny KNMD etsy Ampefiloha rehefa larobia hariva sy sabotsy ny tenany. Volana janvier faminay mahay. Inona nalosika Sarika dia hanao piano? Mahita olona mitendry. Mora mandray zavatra ny ankizy ankehitriny araka ny fijeriny ity mpampianatra piano ity. Manahirana ihany aloha le izy. Mampanahirana azy dia any an-trano zany le ankizy sarotra be miangaze azy eo no exercice. Fa rehefa aty izy zany dia izy moa zany fampianarana ho anahy manokana zao efa 12 taona nampianarako teto amin'ny CNEM dia efa hita ihany le izy hoe ahoana ny tena fandehan'ilay fampianarana. Ny sokajiny UNICEF ho andry tsy azo iodivirana amin'ny fampiroboroboana ny ankizy ny lalao. Voasoratra ao anaty fanarahana iraisam-pirenena mikasika an'izao ny ankizy fa mitovy lenta amin'ny zo fototra rehetra izy.